Ny disadisa anatiny misy eo amin'ny sampanao gazety hoy ny ministry ny serasera Henri Laurent Rahajasson fa nambona petrany io vantany vaovaotendro ministra ny tenany. Manao antsoavo rehetrarehetra avida ola da ndrotsavony izy ity. Mila tsika asa mpanao gazety sy mpanao gazety namina aradrara mandray miara mandray anjara zava-drehetra atao amin'ny français dia miasa ao anatin'ny sérénité mba ahafahantsika tena miatsika miasatsika sy mitoedrara firenena ary indrindra ahafahantsika manolotra ho an'ny mpijery, ho an'ny mpamaky, ho an'ny mpiaina vaovao sy fanadihadina zay tokony isy tombontsoa ho azy. Koa raha mbola mandritritsika dia le fifandiratsika iny no ometsika azy dia izy ary vagaka aka ranona ny mamely an-drano dia rano dia varila mihitsy izy mijery izy fa le izy indray tsisy tombontsoa azy na kely azy. Kanefa ny amin'izy vaovao be dia rehefa mahajaka fotsiny ohatra tamin'ny fotoana ary hitako ohatra hoe betsaka ohatra amin'ny fako tamin'izany fotoana zany le fako sy le voalavo sy rehetrarehetra tsy voateny any amin'le fiarahamonina fa le ady madinidinika no voateny. Koa manantena fa ny asa rehetra koa zany ny fomba anaovantsika azy asitsika miteny frantsay amin'ny teny anglisy deadline zany asitsika fimpotona fa ny tanjona ohatra tsara ary azana amin'izany antso atao amintsika rehetra hoe andao hiaraka dao zany ny tanjona zany manaraka tonga amin'ny farany taona aty dia mba voalamina avokoa ny disadisa rehetra eo amin'ny samy mpanao gazety dia raha Madagasikara manindra anao tamin'ny farany taona satria tsy maintsy hidina hitety any andrehetra any ny tenako zany amela beka sy tarika an'izany satria raha aman-dreny ny mpanao gazety amin'izao republique zao ofisiny ministeran'ny serasera mety marambarina fa manao tonga farany taona dia mba zay asa mpanao gazety milamina tsy mifandititra iny misy no ny fankaisana zava-be somaro amin'izany ahafahana miatrika zava-misy dia indrindra moa voatondro fa hoe taonan'ny fifidianana ny 2024. Nanome toky ny ministra fa mandra-pahatapera n'ity taona 2024 ity mety efa milamina io raharaha io. Taorian'ny lahateny ny fandimbiasa natao amin'ny lapan'ny tanàna nandritry ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fahalalàny asa fanaovan-gazety dia nisy ny fanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny ministera ny serasera sy ny firenena mikambana mba hirosoana amin'ny fanatsarana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Taorian'izay vao nanao fitsidiana ireo fampiratiana ny orinasan'ny serasera misy eto Mahajanga ny manam-pahefana rehetra tao avokoa na ny gazety an-tsoratra na ny Ainao Manjery.